dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandarana ity. Misaotra anao manokana izay ny safidy araka aminay ary inoko tanteraka fa hitondra soso fampaherezana ho anao ary amelombelona ny fanantenanao sy ny finoanao ny ten'Andriamanitra izay ifampizarantsika fohy ao anaty minitra vitsy. Mampanantenanao fa raha toa ka omenao anay minitra vitsy hianonao ny ten'Andriamanitra izay ho zaraina dia tsy hanenenanao fa hampahery anao. Eto am-piandohana nefa dia tia hampafantatra antsika ny fotoana anankiroa lehibe izay iarahanao amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne era Madagasikara mandritra nyity volana septambra sy ny volana oktobra ity. Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manana fotoana lehibe izay isataona izy ity izay tena fotoana goavana ary maro dia maro no miandrandra hoe roviana indray no avy ny fito alahady satria izay fotoana izay dia antsoina hoe fito alahady. Io fotoana fito alahady io dia tsy inona fa fotoam-bavaka mandritry ny alahady anankifito, izany hoe isan-kalahady. Ny taremarika fito moa dia milaza fahafenona, milaza fahatanterahana ary milaza fahatsarana. Raha nanao ity fotoam-bavaka ity izay dia tsy hoe akory ahoana atao mba hitady événement atao, fa ny tompo mihitsy no niteny hoe manaova fotoam-bavaka ianao manomboka izao mandritry ny alahady anankifito. Amin'ity taona ity dia manomboka amin'ny 9 ny volana septambra ho avy izao ny fotoana ny fito alahady. 9 septambra dia mitohy 25 septambra mandraba tonga ny 30 oktobra, izany hoe isan-kalahady zany. Ka amboary izao ny programanao fa tena azo hoantoka tanteraka fa hiasa amin'ny fiainanao amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Manasanao izay ho avy anatrika ny fotoana miaraka amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia hoe ny fanomezan'Andriamanitra. Izay ho azavaiko aminao ny santionany kely ampahany kely ameanao fijery kely hoe ve tahaka izany mety zavatra hitranga izany ao anatin'ny fotoana mandritry ny fito alahady io. Averiko tsara hoe manomboka ny 18 septambra izao ka mandrapatonga ny 30 oktobra isan-kalahady. Ilay izy akory izany tsy hoe isan'andro fa isaky ny alahady ihany. Fa ny isan-kariva indray nefa dia misy fotoana manokana ihany koa rehefa talata larobia lakamisy izay tsy amin'ny raiky sandonina lakely fiangonana Chaîne koa eny Antanjombato sy ny fiangonana Chaîne rehetra erina Antananarivo ary ny faritany ihany koa izany. Ity fotoana ity dia fotoana lehibe izay tena miavaka. Ny lohahevitra indray isan-kariva manomboka izao amin'ny volana septambra ity izay miara-miainga amin'ity fotoana ny fito alahady ity zany dia manomboka zany ny talata 20 ny volana septambra izao. Ny lohahevitra dia hoe miaina amin'ny surnaturel. Question mipetraka, ny fanontaniana mipetraka foana dia hoe tena misy ve ny zavatra surnaturel? Tena misy tokoa ve zany hoe tontolo tsy hita maso zany? Ary mbola misy marina ve ny fahagagana sa sao dia resaka fotsiny? Ohatra hoe moa ve nofontsika ve tena mifono zava-dalina tokoa avy amin'Andriamanitra? Mbola misy ve zany fahitana izany? Ohatrany ahoana ny herin'Andriamanitra izany rehefa mihetsika? Moa ve isika olombelona afaka mikasika mahita ny zava-miafina ny mystera ny amin'ny surnaturel indrindra amin'Andriamanitra ka afaka miaina amin'ilay izy isan'andro? Izany rehetrarehetra izany no jerentsika, horesahantsika ary indrindrindrindra experimententsika, iainantsika isan-kariva rehefa talata larobia alakamisy izany amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ihany adindray ihany izy io manomboka ny talata 20 ny volana septambra izany. Izany hoe vao manomboka ny fito alahady ny 18 septambra ny talatan'iny dia manomboka amin'izay ny amin'ny hoe miaina amin'ny surnaturel izany. Niny Tanjombato indray fiangonana Chaîne Tanjombato rehefa alahady dia misy tombavaka iny fito alahady koa zany manomboka 18 septambra dia misy ny amin'ny 9 sasany amin'ny 9 sasany sy amin'ny 10 sasany dia ny atoandro amin'ny 2 sasany fotoana manambady fa ny hariva amin'ny 2 sasany indray dia fotoana miracle spécial. Ny lohahevitrintsika isan-kalahady dia ny hoe ny fanomezan'Andriamanitra. Ny etsy amin'ny raiky sasiritsy andonana kely dia misy dirina efatra ny maraina amin'ny 9 fito sasany amin'ny 7 sy amin'ny 10 sasany. Dia ny atoandro misy fotoana atoandro amin'ny teny frantsay sy teny anglisy amin'ny 12 sasany dia misy fotoana indray amin'ny 2 sasany ho an'ny tanora dia misy no amin'ny manambady. Ny tanora amin'ny raiky sa manambady amin'ny ritsy. Zay zany mampiavaka kely fotsiny atoandro. Fa ny hariva dia amin'ny 2 ora sasany ny maraina zany le fidirina efatra sy ny hariva amin'ny 2 sasany dia fotoana amin'ny teny malagasy ranoray aro antsika rehetrarehetra. Lohahevitra dia hoe ny fanomezan'Andriamanitra. Ka mikasika an'izay hoe fanomezan'Andriamanitra izay no tiako resahana anao vetivety
ny sendra raha mohatra anao ka mety mantany hoe aiza marina misy ny fiangonana saina satria misy fiangonana saina be da be herina Tananarivo sy herina Madagasikara dia afaka miantso ny telefona zay hitanao eo amin'ny écran ianao fa vonandray anao ampanajana sy ampitiavana izahay. Iresaka keo tsika mikasika ny fanomezan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fototra zay nengatsika dia amin'ny filazantsara ny Jaona toko faha-efatra ka ny 10 zay milaza manao hoe Jesosy namaly ka nanao tamina hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho ozotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Teto zany Jesosy dia nangataka rano tamin'ny rahavehivavy mba omeo rano aho ozotroko teo amin'ilay lava-drano fatsakana. Tozy rahavehivavy ianao Jiosy sasa maritana ka ianao ve nangataka rano amiko? Dia zao no navalan'i Jesosy. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano aho ozotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra toy izy hoe dia ianao no nangataka taminy. Manana fanomezana maro be tiana omena antsika Andriamanitra. Tena misy zavatra be da be tiana Andriamanitra atolotra amin'ny fiainantsika. Fa teto ny fomba napidiran'i Jesosy ny resaka fotsiny dia hoe mba omeo rano aho ozotroko. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany no miteny amintsika olombelona izay nofo aman-drà hoe mba omeo rano aho ozotroko. Fa ny tena marina stratégie entina hakana ny fontsika fotsiny zany. Fa ny tena marina indrindra misy zavatra tian'Andriamanitra omena antsika. Raha miantso anao zay hoe tongava ty am-piangonana, raha miteny ohatra ny amin'ny fitombavaka anankiray amin'izay mety hatrehan'ny olona anankiray hoe manaova fanatitra ohatra, anao rakitsika ao an'Andriamanitra. Tsy hoe mangataka amintsika Andriamanitra, fa amin'ny fotoana anao manome dia hijinja ianao. Jesosy ihany no niteny hoe tsy misy efa nahafoy ka tsy indray. Dia tahaka an'izany ihany koa, ohatrany hoe raha miteny Jesosy mba omeo aho ozotroko, tsy hoe satria tsy afaka matsaka izy, fa tehiteny izy hoe manan-javatra omena anao ahako. Andriamanitra dia manan-javatra be da be tiana omena antsika. So ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Korintiana 2:7 ka ny 5:12 hoy izy hoe isaorana ane Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Isaorana ane Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Dika zany manana fanomezana be da be ho aso anao Andriamanitra, tena fanomezana maro, fa saingy movy anao lina amin'izany zavatra zany. Amin'ny teny anglisy dia hoe thanks be unto God for his unspeakable gift. Zany hoe isaony Andriamanitra ny amin'ireo fanomezana be da be izay tsy voalaza, tsy voatanisa, ozy ny teny gasy hoe tsy azo tononona. Manana fanomezana maro Andriamanitra. Nahoana tsy azo tononona satria tena be da be loatra izy ireo. Raha mitentsika hoe mandritry ny fito alatsika zany zao iresaka mikasika ny fanomezan'Andriamanitra, dia tena tiako no miteny aminao, mety ozy ianao hoe inona daholo ny resanao tazany fito alahady zany, mahamela teny aminao ny fito alahady ary tsy ampy. Raha ny fanomezan'Andriamanitra izay aseho an'Andriamanitra atao anatin'ny teniny sy izy aseho an'ny fanahy masina no resahana aminao. Be da be loatra ny zavatra tian'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha hoy Davida hoe maro loatra ny hevitra ao anahako izy, indro tahaka ny fasika izy ireny, maro loatra ka tsy voatanisako. Tahaka ny fasika, mba makangy ianao fasika fotsiny eran'ny sotro kely, na sotro kely fisotroana dite ary le fangaroarona siramamy na ronono amin'ny dite, makangy ianao fasika eran'ny sotro kely dia isao raha vitanao. Na eran'ny sotro be finanam-bary, na eran'ny tanana, fozy Davida hoe maro loatra ny hevitra ao mikasika ahako, ohatry ny fasika ao izy ka tsy voatanisako. Tsy mahagaga raha hoy ny tenin'Andriamanitra hoe isaorana ane Andriamanitra ny amin'ny fanomezany izay tsy azo tononona. Be da be ny zavatra tian'Andriamanitra homena antsika, atao amintsika, atolotra antsika, ary ny fanomezan'Andriamanitra antsika dia maimaimpona. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly ohatra, isan'ny fanomezan'Andriamanitra lehibe dia lehibe indrindra nomeny antsika dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy vidim-bola, ny fanahy masina dia Andriamanitra. Andriamanitra tsy azonao vidiana mba hiditra aminao. Ny finoana ihany no ahafahantsika mandray azy ao anatintsika.
fa nayandro nefa nisy fotoana ny apôstôly nametra tanana ny olona dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona zay nametraha ny apôstôly tanana dia olona lehilahy anankiray zay nahitan'izay hoe sady nanome vola izy tia ozy izy mba omeo anazy zany tena herany aminao zany ka zay mba metrahako tanana koa dia hiteny amin'ny teny tsy fantatra ohatra n'izao zavatra mahatalanjo zao dia zao nytenen'ny apôstôly hoe vereza miaraka amin'ny volanao fa ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo no vidiana vola. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalana dia ny faharoapolo no milazana izany fa ho Petera taminy aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fahazo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra ary lasana bavy dia mahay maim-poana. Ny fahagagana tsy vidinao vola zany na fahagagana ara-pitiavana na ara-bola na ara-panasitranana na fahagagana ara-pifandraisana na amin'izay mety zavatra ataonao ny mirakla tsy azonao vidiana vola, ny herin'Andriamanitra tsy azonao vidiana vola, ny fanatrehan'Andriamanitra tsy azonao vidiana vola. Mety koa angamba mba hafana maka any am-piangonana dia mila mandeha taxi be anao na taxi na mandany gazoala na essence fa tsy hoe satria anao nandoko gazoala na essence na taxi be dia tokony azo fahagagana ianao. Ny fanomezan'Andriamanitra dia mahay maim-poana ary isan'ny fanomezan'Andriamanitra lehibe ny fanahy masina. Fa androany resaka fanomezana anankiray aminao satria onany fotsiny ty resahako aminao ty zay voalaza ao amin'ny bokin'ny epistiliny Romanina, epistiliny Romanina toko 5 ka ny andininy fa 7:70. Romanina toko 5 ka ny andininy fa 7:70 zao lazainy fa raha ny fahadison'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana no ny nataon'ny anankiray maika zay mahazo ny abeny ny fahasoavana teny ho tsara sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana no ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Jereo tsara hoe no ny nataon'ny anankiray ozy izy dia nanjaka tamin'ny olona ny fahafatesana. Iza moa io anankiray resahana io tsy iza io fa i Adama zay vadin'ny Eva tamin'ny fotoanandro. Rehefa nanota i Adama dia nidira ny fahafatesana dia taranak'olombelona rehetra mandraky tiany androany dia lasa tsy maintsy maty avokoa, tsy maintsy maty satria tafiditra ny fahafatesana, nanjaka ny fahafatesana no le nataony na dia tsy tsika aza ny Adama na dia tsy sitrapontsika aza izany na dia mezaka manao marina aza isika no ny nataony Adama dia tsy azo idikevitra, tsy maintsy ho fatitsika rehetra na ahoana na ahoana, tsy maintsy hiala amin'ity vatany isika ary hiditra mandrakizay na ho any fahaverezana mandrakizay na ho any fiainana mandrakizay. Ny fahafatesana nge tsy hoe fahataperan'ny fiainana, ny fahafatesana dia fitomboana amin'ny fiainana vaovao anankiray zay fotsiny ndikany. Ka noho nataon'ny Adama dia nanjaka ny fahafatesana dozona izy fa maika ave izay mahazo ny aben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka indray amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy. Tsy rehefa tsara tsy azo ny adikevitra amin'izao fotoana zao tsisy afaka miady hevitra amin'izany tsika zavatra zay no izy na tianao na tsy tianao na inonao na tsy tinonao na mivavaka ianao na tsy mivavaka tsy maintsy maty ny olombelona, tsy maintsy maty ny olombelona. Ny vatana tsy maintsy maty, ny fanano tsy maty fa na makany amin'ny elo na makany amin'ny famonjena mandrakizay fiainana mandrakizay fa ny vatan'olombelona tsy maintsy maty tsika raha mbola mitafy no famandraty tsy maintsy maty. Ny fanahy no tsy maty, ny fanahy arak'izay tenenkonao zay na very any fahaverezana mandrakizay na any fiainana mandrakizay fa ny olombelona zay mitafy no famona rehetra dia tsy maintsy maty. Na mino ny olona na tsy mino, na manan-karena na mahantra, na fotsy na mainty, na boka antrosa na tsy nananizaniza atrosy, na nahita fianarana na tsy nahita fianarana, tsy maintsy maty. Noho ny nataon'ny Adama nefa no nodirany zany sy nanjakany zany fahafatesany zany dia ozy izy tsy maika avay zany hoe raha i Adama ary nanao an'izany ka nidirany fahafatesana firy arivo fotoana teoriana mbola zany no izy ary tsy adikevitra dia ozy izy mbola misy goavana noho zay tsy maika avay dika mbola misy zavatra lehibe noho zany. Iny nataon'ny Adama dia ny nanota fa misy anankiray indray nataony Jesosy indray dia nanome fiainana nomeny atsika inona tsika zay mino azy ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Nozy hoe ny aben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana, isan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fahamarinana.
atao inny io hanjaka am'izao fiainana zao toy ianao ahoana fana manjaka amin'ny fahamarinana no ny ota dia atao nanjaka ny fahafatesana no ny fahamarinana indray dia afaka manjaka amin'ny fiainana isika no zay nataony jesosy tsisy nidirantsika nataony adama tsisy nidirantsika koa nataony jesosy no nataony adama dia manjaka ny fahafatesana no ny nataony jesosy ho atsika indray dia isika indray zao no afaka manjaka amin'ny fiainana satria nahoana no mena fahamarinana mampieritreritra zany hoe ahoana moa hoe natao tonga olo marina dia ahoana moa nafahako manjaka amin'ny fiainana amin'izany eto ilay izy misy karazany roa ny fahamarinana no mena Andriamanitra antsika ho anao zay mety tsy mahafantatra tamin'ny fotoantsika nino an Jesosy nanaiky an Jesosy hoe izy ilay nisolo atsika ka mato atsika teo amin'ny azo fijaliana nandrotsaka ny rano fahamelana ny alotsika le nokapohana mba hitondra ny arentsika le tonga voaozona mba hanafaka atsika amin'ny ozona teo amin'ny azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty hanome atsika fiainana amin'ny fotoana inonao ny asa pisoloana sy ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia afaka mahazo famelan-keloka ianao tonga olona vaovao ianao ary eto ilay izy tonga olo marina ianao zany hoe satria ino tsara ny fahotan'ny olona tsy maintsy valian'Andriamanitra tsy maintsy natiny na tsy teny raha tsy mamaly ny fahotantsika Andriamanitra dia tsy azo anteherana ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny ao aminy raha mpanjaka tokoa Andriamanitra tsy maintsy mametraka ny rariny sy ny hitsiny izy eto amin'ny fanjakana izay misy atsika zao ohatra eto amin'ny firenena dia misy ny polisy izay mpitandro ny filaminana misy ny fitsarana izay mametraka ny rariny sy ny hitsiny izay mitsara ny adin'ny olona rehetra sy izay mety tsy mety nataon'ny olona tamin'ny hafa raha misy olona anankiray ohatra nisy namaka ny tranony very daholo ny fanaka rehetra ary nangalarana hatramin'ny tomobilina tratra le mpangalatra tsy maintsy mitory le olona izay nangalarana dia rehefa avy eo mandeha ny any fitsarana dia ny fitsarana no mitsara fa raha ozy ny fitsarana hoe afahana madidio izy nefa izao fanangalatra dia tsy anaiky le olona nangalarina hoe tsy rariny kosa zany satria ahoana ny entako nangalarina ve dia izy afaka madiodio dia aiza daholo zany ny entako nefa izy tradro zao fa tsy maintsy amoaka didy ny fitsarana hoe migadra izy sy mandolamandy izy arak'izay sazisaza ho azy dia tahaka izany koa raha nanota isika nanao ratsy teo tsika nge raha nanota tsy nanota tamin'ny olona fotsiny fa nanota tamin'Andriamanitra Baiboly milaza amin'ny Romana toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo sy ny Romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo fa samy efa nanota isika rehetra ary ny tambony ota dia fahafatesana zany hoe ny sazy omen'Andriamanitra dia fahafatesana fahaverezana kapoka aretina ozona fa saingy zao ino tsara averiko aloha vetivety tsy maintsy hovalian'Andriamanitra ny fahotantsika na tianao na tsy tianao tsy maintsy nahoana moa Andriamanitra ny tsy amaly satria zany natao hoe rarina nahoana moa no afamaina fotsiny olona zay manao ratsy nao tsy mitombony zany tsy mitombony zany tsy maintsy mamaly Andriamanitra eto nefa ny mahafilazantsara ny filazantsara raha inonao fa Jesosy no nanaiky nosazina sy no kapohana ary novonoana ho faty satria ny tambony ota dia fahafatesana teo amin'ny toeranao izy tsy mba nanota ary tsisy fitaka teo ambavana fa nanaiky izy isolo anao raha inonao zay asa pisoloana izay dia ozy Andriamanitra isaiko ho isan'ny olona marina ianao nahoana ny isaina ho isan'ny olona marina ianao satria fa ianao tsy nanao an'ilay izy nao nanao an'ilay izy ianao fa efa voaloha le sazy ary miverina olona marina ianao iza nandoha le sazy na nialitra n'le sazy Jesosy zay no mahatonga antsika olo marina ao amin'Andriamanitra io meko ohatra tsotra ianao mba ho azonao le izy raha ndetako hoe lalo baolina ny zanako ka voataka le baolina dia namaky fitaratr'olona na mety parabrisina tomobilan'olona tsy anaiky le olona no zay soloa io ny zanako nefa mbola mianatra ary tsy anam-bola mihitsy izy andohavana an'izany raha tsy zany dia mety hotoren'ny olona dia inona no tokony atao le olona tsy anaiky fa tsy maintsy aloha fa saingy zany mandoha ilay izy le zanako rehefa avy eo afaka madiodio tsy hoe tsy naloha le parabrise zay vaky fa naloha fa tsy izy nandoha azy fa zahako zany hoe le sazy tena naloha foana fa saingy tsy izy fotsiny nandoha azy dia afaka izy rehefa avy eo tsy hoe afaka ny saziny fa naloha ny saziny fa saingy izy fotsiny tsy nandoha azy dia tahaka izany koa tsy hoe tsy nivalian'Andriamanitra ny raha tsy nataontsika tena nyvaliny fa nataony tao amin'i Jesosy ka ny minitra zay olona mino an'izany dia ozy Andriamanitra hoe isaiko fahamarinanao zany Romana toko 5:1
fifanoa marinina maimaim-pona ahoana namarina antsika maimaim-pona tamin'ny finoanan Jesosy Kristy tsika tamin'ny fotoanao mino fa Jesosy tokoa misolo anao dozy Andriamanitra hoe efa nalohanao tokoa zany ny pri Jesosy nandoa azy dia anao zany zao madio afaka satria nao voalohany saza rehetra olo marina ianao zao olona madio zay le karazana fahamarinana meny Jesosy voalohany fa misy le karazana fahamarinana anankiray faharoa zay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Korintiana faharoa toko fadimy dia faraiky amby roapolo zay tsy nalala ota dia efa tonga ota mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy ianareo zany isika na izy zao no lasa fahamarinan'Andriamanitra io le anankiray hoe Jesosy zay misolo atsika dia tonga olo marina isika satria fa voalohany sazy fa eto ndray hoe misy fifanankalozam-piainana Jesosy tonga ota le tsy nalala ota le lalina sy fahamarinana ary fiainana le marina dia le fahamarinan'i Jesosy iny mamelara mba hiteny azy amin'ny teny anglisy le rightness tsy righteousness fa rightness the rightness of Jesus zany hoe le mahamarina an Jesosy tsy mba nisy ota teo ambavany tsisy fitaka fa le izy marina tsy hoe nanota izy dia navoavela erika dia tonga olo marina tsisy ota mihitsy fa le izy marina izy no fahamarinan'Andriamanitra izy le Andriamanitra marina zay natiora mahamarina zay the rightness of God zay fahamarinana zay no nomeny atsika dia tsika le mpanota sady nitoerantsika le toerany ota zay farantsitsika zay ndray le mahampanota atsika ndray nomena an Jesosy fifanankalozam-piainana zany hoe Jesosy lasa tonga ota sy mpanota teo amin'ny fijaliany fa isika no tonga olo marina tsy mitovy zay amin'le hoe finoana ny asa-pisoloana fa itena grety indray fifanankalozam-piainana zany hoe lasa olo marina zasy ianao marina tahaka ny ahoana tsy hoe voavela heloka non tsy zay le izy le karazany ray zay fa le karazany faharoa dia zao marina tonga olo marina zany hoe nomen'Andriamanitra atsika ny natiorany dia ny fahamarinany ohatranao zay fitranga zay zavatra zay Andriamanitra rehefa miteny ohatra anankiray manoloana rindrina ianao toy Andriamanitra eo mivoaka nefa tsisy varavarina amin'nitra anao mandeha makeo dia misy varavarina ho azy eo ohatran'ny hoe mandainga Andriamanitra rehefa miteny ale izy fa nilaingan'Andriamanitra tonga fahamarinana raha niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra ohatra hoe i Abrahama mbola tsy niteraka mihitsy dia zao niteneny indro efa nataoko ray ny firenena ianao izy amin'io mbola tsy niteraka rehefa nino i Abrahama dia niteraka izy zany hoe nomena azy le fahamarinana nino izy ka dia nisaina ho fahamarinana zany eto koa dia tahaka an'izany ny fanomezan'Andriamanitra dia zao amin'ny fotoanao mino an Jesosy dia omena fahamarinana tsy le fahamarinana hoe voavela heloka fotsy dia tonga olo marina fa le rightness of God zany hoe lasa olo marina mihitsy ianao rehefa ianao no miteny na tiniza na sy tiniza dia mitranga la izy ary amin'izay teboka zay no ahafahantsika manjaka amin'ny fiainana dia atoroko anao hoe ahoana ny ahafahana manjaka amin'izay afa amin'izay zavatra nomen'Andriamanitra zay ao anatin'ny fotoana ny fito alady satronany fotsiny zany resahako anao zany ozinao dia ahoana amin'izay zany le manjaka amin'izany zavatra zany tapitra ny fotoana antsika fa manaraka tsika mbola iresaka fa isan'zay fahamarina zay na fahana manjaka rehefa miteny fotsiny ohatra ianao ohatra anankiray hoe tia misy rano mangidy fotsy ianao sotroy amin'izay fa mamy io na dia voatao ry sotrony le olona avoriana lenao miteny hoe mamy io vao misotro izy dia mivadika mamy le rano satria nahoana ny teny mpanjaka dia be hery tsy azo ovaina zay teneko anao hoe ao anatiny ty fito alady ty iresakitsika ny satriona zany resaka zao fa be da be ny fanomezan'Andriamanitra zay tena Andriamanitra mampahatsara fiainana mahatonga ny fiainanao memory ary tena hitanao hoe tsara loatra Jesosy zany ve nomeny ahako maimaim-pona tsy izy volalao satriona zany resahako anao zany ka mampirisika anao ho avy amin'ny fito alady ampianatra anao anatin'io fotoana io zavatra be da be reo fanomezan'Andriamanitra tsy azo tononony fa raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy tonga ava retsy fiangonana chaîne eo amin'ny raiky sasiritsy sandoana lakely manomboka amin'ny alady fa 8 ny volana septambra izao misy koa ny fiangonana chaîne eny Tanjombato vao afaka nitetezan'ny Tanjombato ianao dia mahita plaque menamena be hoe église évangélique chaîne dia miakatra kely ianao dia ohatra amin'ny pavé io dia mivily akavanina dia ao aloha ao misy trano fotsifotsy be misy banderole sariny amin'ny vady ao ny fiangonana chaîne misy parking be da be malalaka be ao tonga ava amin'izany
azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao raha mety mizavatra tianao anontaniana eo amin'ny fahitalavitra io ny telefona azonao antsona vonandraynao ampananjana sy ampitiavan'izay zay ny fandaharantsika androany fa manantena hitanao zay amin'ny fito alady aza diny fa manomboka ny 20 septembre isaky ny talata labilaka misy ao amin'ny raikisy nina tanjombatonay talata larobisy ny zoma nina tanjombato dia atoandro rehefa le talata larobisy zoma io a ny talata tsy ny zoma amroa mbivolo sasa laka ny larobi amroa sasa fa ny tsy amin'ny raikisy andray a talata labilaka misy a amin'ny dimy sasany arivo isakarivo tsika dia resaka ny amin'ny hoe miaina amin'ny surnaturel hoe tena misy tokoa ve ny tontolo surnaturel misy marina ve ny mystera ary afatsy azo fatarina ve ny mystera ary azo iainana ve mbola misy marina ve ny fagagana zay ny ampianariko anao ary tsy mianatra fotsiny tsika fa miexpérimentel izy mihitsy hoe miaina amin'ny surnaturel matoky efa voarainao ny tenin'Andriamanitra ary hoavy ianao amin'ny fotoanantsika manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana chaîne samy mitomba vatsisoavana veloma tompoko